Mbola falitafaraka aminao indray ny tenako atao anatin'izao fandarana fantarony marina izao dia isorana manokana ny mctv izay mikarakara an'izao fandarana izao ary akasitrana ihany koa ianao izay efa mpanaraka tsy tapaka ny fandarana manasanao anaraka hatramin'ny farany fandarana. Ara-baiboly ve ny miteha-tanana sy mihorakoraka any am-piangonana, izay indray no lohahevitra izay ho resantsika amin'ity androany ity. Ara-baiboly ve ny miteha-tanana sy mihorakoraka any am-piangonana? Araky ny fampianarana izay fahitintsika eto foana moa dia ny Kristiana dia tsy maintsy mifototra amin'ny zavatra izay voasoratra ao anatin'ny baiboly ihany, ary ny zavatra rehetra any am-piangonana ihany koa dia tokony tsy maintsy mifototra amin'izay zavatra voasoratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Noho izany ny zavatra rehetra izay ataontsika Kristiana dia tokony fototra foana ara-tsoratra masina, ary izany mahatonga lohahevitra antsika androany hoe ara-baiboly ve ny miteha-tanana sy mihorakoraka any am-piangonana. Horaisintsika voalohany aloha ilay miteha-tanana, amaky tenin'Andriamanitra vetrany sika any amin'ny Salamo 7:7 ny andininy voalohany dia milaza hoe miteha-tanana ry firenena rehetra mioby ho an'Andriamanitra. Miteha-tanana ry firenena rehetra mioby ho an'Andriamanitra. Izany hoe ny fitehafan-tanana dia fomba anankiray izay entina mioby an'Andriamanitra, fomba anankiray izay entina midera an'Andriamanitra ny fitehafan-tanana amin'ny tenin'Andriamanitra no manambara an'izay. Izany hoe fomba anankiray izay ahafahana maneho fankasitrahana, maneho fifaliana amin'Andriamanitra izany ny fitehafan-tanana. Satria hitantsika izany hoe ny olona matoa miteha-tanana dia rehefa misy zavatra omena voninahitra na hoe olona omena voninahitra na misy fifaliana aseho dia izay no itehafan-tanana. Izany no mahatonga antsika itehatan-tanana, ary ny olona miteha-tanana dia olona maneho fankasitrahana, ny olona miteha-tanana dia olona maneho fifaliana amin'ilay olona izay itehafan-tanana. Ka noho izany ny fitehafan-tanana zany dia anisan'ny fomba anankiray izay ahafahana maneho an'izay fankasitrahana izay amin'Andriamanitra. Izay zany mahakasika ny fitehafan-tanana. Ahoana indray no ambaran'ny tenin'Andriamanitra mahakasika ny horakoraka. Ao amin'ny matotoko 220 ao ny andininy 7 sy ny 10, Jesosy ao amin'ny matotoko 220 io dia nandeha nakany Jerosalema izy ary nitengina zanaborika, ary rehefa niditra tao Jerosalema izy dia namelatra lamba teo anoloany avokoa ny olona rehetrarehetra, namelatra nanisy ratsakazo ihany koa teny amin'ny lalana teny. Dia faly ny olona nitsenan'i Jesosy ary niantsoantso mafy izy ireo sady nihorakoraka mafy hoe hosana ho an'ny zanak' Davida, hosana ho an'ny avo indrindra. Mino fa tantara efa hainao tsara zany tantara izany, fa ny tena zavatra tiantsika ho tsipiana ao anatin'izay tantara izay dia le olona niantsoantso mafy sy nihorakoraka hoe hosana ny amin'ny avo indrindra, hosana ho an'ny zanak' Davida. Tamin'io fotoana io ny olona dia naneho fiderana an' Jesosy, naneho fankalazana an' Jesosy, ary naneho fifaliana an' Jesosy ny olona tamin'io fotoana io. Ary ny andininy 10 izy, andininy 120 koa izy dia milaza hoe fa mpaminany lehibe ozy izy ny eto amintsika dia Jesosy Kristy. Izany hoe tamin'io fotoana io ny olona dia nidera an' Jesosy tamin'ny alalan'ny fihorakorahana tamin'io fotoana io. Ka ambaran'ny tenin'Andriamanitra zany fa ary tena hoe nakasitrahan'i Jesosy mihitsy izany horakoraka nataon'ny olona zany. Teto ny horakoraka dia naneho fiderana an'Andriamanitra, dia akasitrahan'Andriamanitra izany zavatra izany. Izany hoe raha araka ireo soratra masina anankiroa ireo zany dia ny olona dia afaka miteha-tanana ary afaka mihorakoraka ho an'Andriamanitra, satria fomba ahafahana maneho fiderana an'Andriamanitra ireo zavatra ireo. Ka raha misy nefa ny toerana tsara indrindra sy ny toerana mety indrindra ahafahana maneho an'izay hoe fiderana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitehafan-tanana sy ny horakoraka izay dia any am-piangonana ny toerana tena mety tsara ahafahana manatanteraka an'ireo. Dia izay ny fandaharantsika tamin'ity androany ity. Akasitrahana ianao nanaraka hatramin'ny farany dia mirary soa tahin'i Jesosy daholo.